Euh, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Misy vaovao tsara tiako apita aminareo a. Malgré tout ce que nous sommes en train de vivre depuis déjà 2 semaines, Na dia eo ary ny zavatra niainantsika efa ho 2 herinandro izay a. et que dimanche, on n'a pas pu se réunir à cause justement de ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Dia tamin'ny lahadiotsika tsy afaka niaona noho ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Tous nos programmes sont chamboulés. Dia ny fandaharam-potoanantsika rehetra dia voakorotana daholo. On ne peut pas avoir les réunions dans les cellules, les réunions dans les maisons. Tsy afaka manana an'ilay fivoriana isan-tokantrano isika. Nous ne pouvons pas nous rassembler pour la sainte doctrine. Tsy afaka mivory isika ho an'ny fampianarana tsy misy kilema. Mais nous avons aussi perdu du matériel. Dia nisy fitaovana very ihany koa tato amintsika. Mais le Seigneur est bon. Fa tsara ny tompo. Amen. Amen. Malgré tout ce qui se passe, le Seigneur, il reste toujours bon. Dia na dia eo ary ny zavatra mitranga rehetra dia mitoetra ho tsara foana ny tompo. Amen. Nous pouvons être affectés de plusieurs manières. Mais je répète, le Seigneur est bon. Il est immuable, il ne change pas. Ary izy dia tsy miovy. Amen. Amen. Je ne sais pas comment était ou c'est pour vous ces dernières semaines. Tsy haiko hoe nanahoana izay herinandro lasa izay taminareo a. Mais beaucoup de choses ont dû changer. Fa be dia be ny zavatra tsy maintsy niova. Le fait de n'avoir pas pu nous réunir dimanche Noho ny tsy nahafahantsika mivory tamin'ny lahady a. nous a fait un peu comprendre combien nos réunions sont très importantes. Dia tena hoe nahatakarantsika hoe tena zava-dehibe ny fivoriantsika. Et le fait de ne pas pouvoir assister à une réunion, ça fait vraiment un grand vide dans notre vie. Ary ny tsy fahafahana mamonjy fotoana dia tena hoe manisy fahabangana ao anatsika. Oui ou non? Sa tsy izany? N'est-ce pas? Sa Il tsy y a un izany? grand manque quand on rate une réunion. Tena hoe misy fahabangana rehefa tsy mamonjy fotoana isika. Pourquoi? Satria maninona? Parce que c'est comme notre chair. Satria ohatra ny nofontsika ihany. Quand nous ne donnons pas à manger à ce corps, Rehefa tsy omentsika sakafo ity tena ity a, il a faim. dia noana izy. Notre esprit aussi. Dia ohatr'izay koa ny fanahintsika. Si nous ne nourrissons pas notre esprit, Raha ohatra ka tsy fahanantsika ny fanahintsika, nous avons faim. dia noana ihany koa On ne se isika. sent pas bien quand on a faim. Dia tsy mahazo aina antsika na tsy salama tsara rehefa noana. Donc combien il est bon et agréable d'être ensemble, de se retrouver. Ary tena hoe mahafinaritra no miaona. Et imaginez, viendra un temps où les chrétiens ne pourront pas se rassembler comme ça. Dia eritrereto hoe avy fotoana tsy afaka hivory tahaka an'izao ny kristianina. Pour nous, c'était seulement un dimanche. Hein? Ho antsika dia indray alahady ihany a. Imaginez ce temps-là qui va venir. Et ça va venir. Fa eritrereto izay fotoana ho avy izay a, ary ho avy ilay izy. Il y a des pays où les chrétiens ne peuvent même pas se rassembler, sinon ils se rassemblent en cachette. Ary misy firenena izay tsy afaka mivory mihitsy ny kristianina raha tsy izany dia hoe mivory miafina. Combien nous avons besoin d'être reconnaissants de cette grâce que le Seigneur nous accorde. Ary tena hoe mila feno fankasitrahantsika any amin'ny fahasoavana izay omeny tompo atsika. De pouvoir nous réunir librement Ahafahantsika mivory malalaka, pour louer le Seigneur, pour l'adorer, hiteran'ny tompo, hiakohaka amin'ny tompo, pour le servir. hanompo azy. Je pense que ce que le Seigneur est en train de faire, de ce que le Seigneur est en train de nous donner, Ary ny eritreretiko hoe ny zavatra izay omeny tompo azao a, ne nous donne pas droit d'être des religieux. ny fotoana izay omeny tompo atsika zao zany a dia tsy atonga Mais atsika nous avons mpanao fombafomba mpivavahana. besoin de profiter au maximum de cette grâce que le Seigneur nous donne. Fa tena mila manararaotra tsika amin'ny fahasoavana izay omeny tompo atsika. Amen. Amen. Et je répète encore, Dia averiko ihany a, le Seigneur est bon. tsara ny tompo. Amen. Amen.
Alors, notre vie, nos programmes sont complètement chamboulés à cause des événements qui se passent en ce moment dans ce pays. Ary ny fiainantsika sy ny fotoanantsika dia voakorotana noho ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'izao a. Mais sachez que ce n'est pas seulement ici. Fa tadio nefa hoe tsy eto ihany. Dans le monde entier, Fa eran'izao tontolo izao a, il y a beaucoup de choses, beaucoup de tourmentes, tena hoe misy zavatra be deaibe, misy fahoriana be il y a deaibe, beaucoup de problèmes. misy olana be deaibe. Et la parole de Dieu a déjà prédit cela. Ary ny tenin'Andriamanitra dia efa niteniny an'izany meloa. Et il y en aura encore. Il y en aura encore. Ary mbola izy zany. Et ça va s'empirer. Ary tena hiaratsy zany. Les choses vont de plus en plus se dégrader. Ary hiaratsy hatrany any zavatra mitranga. Il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des tumultes. Hisy ady foana, hisy tolona foana. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ary izay any ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika. Et quand il y a ces problèmes, Ary rehefa misy an'ireny olana ireny a, quelle devrait être notre attitude? dia inona no tokony ho toe-pontsika manoloana an'ireny? Comment est-ce que nous devons nous comporter? Ahoana no tokony ho fitondran-tenantsika? Quel état de cœur est-ce que nous avons besoin d'avoir? Ohatrany ahoana no toe-po tokony hananantsika? Le monde est mauvais Ratsy izao tontolo izao a, et il va aller de mal en pis. dia tena hoe hiay ratsy hatrany. Le monde ne va jamais s'améliorer. Ary izao tontolo izao dia tsy hatsara mihitsiny. Mais le Seigneur nous a préparé un monde meilleur. Fa ny tompo a dia efa nanomana tontolo a tsaratsara kokoa atsika. Amen. Amen. Mais il nous montre comment arriver dans ce monde meilleur qu'il nous a préparé. Dia izy a dia mampiseho antsika hoe ahoana no hatongavantsika any amin'izany tontolo tsaratsara kokoa izany. Et c'est pour cela qu'il nous a donné justement la vie de l'Église, Dia izay no nahatonga azy nanome antsika ny fiainan'ny fiangonana, afin de pouvoir nous travailler, ahafahany a miasa ao anatintsika, nous préparer manomana antsika pour ce monde à venir. ho an'io tontolo a izay ho avy io. Ce monde qui n'a pas de trouble, Io tontolo a izay tsisy korotana io, ce monde merveilleux qu'il nous a préparé. ary tontolo izay tena hoe tsy mahafinaritra izay nomanino antsika. Mais pendant que nous sommes encore sur la terre, Fa raha mbola eto ambonin'ny tany nefa nous isika, verrons toutes sortes de situations. dia hita toe-javatra isan-karazany tsika. Je voudrais que nous lisions un passage dans le livre des psaumes, Ndao isika maky eo amin'ny bokin'ny Salamo a, psaume 121. Salamo araky amby roapolo amby zato. Psaume 121. Nous allons lire à partir du verset 1er. Dia vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Manomboka eo amin'ny andiny voalohany a, manompo ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjenay. Ny famonjenay dia avy amin'ny Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelany angozozo ane ny tongotrao, tsy ho rendrehana ane ny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendrehana ny mpiaron'i Israely. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fananao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Le psalmiste ici, Ny mpanao salamo eto a, il était dans un moment de tourment. tena hoe tao anatina fotoana fahoriana izy. Il avait des problèmes, il avait des difficultés. Nanana fahasarotana izy, nanana olana Et izy, il cherchait une solution. dia nitady vahaolana izy. Un peu comme certains d'entre nous, ou peut-être
un peu comme nous tous en ce moment. tahaka ny tsirairay amintsika na isika rehetra mihitsy ary amin'izao fotoana izao On peut se poser beaucoup de questions mety hoe mametraka fanontaniana be dehibe sur isika notre avenir, ho amin'ny ho avintsika sur l'avenir de nos enfants. ho amin'ny ho avin'ny De zanakitsika quoi demain sera fait? hoe ohatry ny ahoana ny ampitso Qu'est-ce qui nous attend? inona miandry atsika Peut-être il y aura de l'inflation. mety hoe isy fiankaran'ny Certains vidim-piainana ont peut-être perdu du travail. mety hoe ny hafa ho very asa D'autres, ils ne savent pas quoi faire. dia tsy fantana hoe inona ny tokony Ils ne atao peuvent pas continuer leur activité. Ils ne peuvent pas vendre ni acheter. ary misy ireo tsy afaka manohy ny asany tsy afaka mivarotra tsy On ne peut pas sortir peut-être parfois de sa maison. mety hoe tsy afaka mivoaka ny trano On peut se indraindray poser toutes sortes de questions, dia mety hoe afaka mametraka fanontaniana be dehibe comme le psalmiste. tahaka n'ilay mpanao salama Et le psalmiste a dit, je lève les yeux vers la montagne. dia hoy ny mpanao salama hoe manompo ny masoko any an-tendrombohitra aho D'où me viendra le secours? avy aiza ny famonjena ahy Certains d'entre nous, on peut se demander quelle issue il va y avoir dans ce pays. dia be dehibe amintsika mety manontany hoe inona ny zavatra mety hitranga ho eto amin'ity Qu'est-ce firenena qui ity nous attend? inona miandry atsika Qu'est-ce que nous allons devenir? ohatry ny ahoana no avintsika La solution que le psalmiste a vue, fa ny vahaolana izay hitan'ilay mpanao salama c'est de se tourner vers les montagnes. dia manompo ny maso any an-tendrombohitra Pourquoi vers les montagnes? fa maninona ny hoe any an-tendrombohitra Vous savez, le temple se trouvait sur le mont Morija. hitanareo ny tendrombohitra ny fiangonana ny tempoly dia tany an-tendrombohitry moria C'était sur une montagne. teny an-tendrombohitra zany Alors pour rencontrer le Seigneur, dia raha ohatra ka te hiona amin'ny tompo pour aller dans la présence du Seigneur, rehefa toa eo anatra eo amin'ny fanatrehan'ny tompo on allait dans le temple dia makany amin'ny tempoly qui se trouvait sur la montagne. izay any an-tendrombohitra Et c'est pour cela qu'il a dit que je lève les yeux vers la montagne. dia izay mahatonga azy milaza hoe manompo ny masoko ho any amin'ny tendrombohitra D'où me viendra le secours? ary avy aiza moa ny famonjena Le secours me vient de l'Éternel. ary ny famonjena ihany dia avy amin'ny Jehova Le secours ne vient pas de la montagne, ny famonjena tsy avy any amin'ny tendrombohitra akory mais le secours me vient de l'Éternel. fa ny famonjena ihany dia avy amin'ny Jehova Le secours ne vient pas d'un lieu, ary ny famonjena dia tsy avy amina toerana mais ça vient d'une personne. fa avy amina olona C'est le Seigneur. dia ny tompo zany Amen. amen Amen. amen On peut faire des organisations, aller jeûner et prier sur une montagne, mety hoe afaka manao fandaminana antsika hoe mandeha mivavaka sy mifadiana any an-tendrombohitra mais ce n'est pas la montagne qui donne le secours, fa tsy ilay tendrombohitra manome famonjeny mais c'est le Seigneur. fa ny tompo Mais le Seigneur, c'est qui? fa iza moa ny tompo C'est Emmanuel. dia iza ilay Emmanuel Dieu est avec nous. hoe Andriamanitra dia eo amintsika Il est dans notre cœur. ao am-pontsika izy Il habite en nous. ao amintsika izy mitoetra amintsika izy Amen. amen Amen. amen Ce n'est pas le fait de monter dans une montagne, ary tsy le hoe miakatra ny an-tendrombohitra prétendant que la montagne est peut-être plus près du ciel, peut-être. dia mety mieritreritra hoe akaiky ny lanitra kokoa ilay tendrombohitra Donc Dieu peut nous écouter. dia maheno kokoa antsika zany ny tompo Parfois on cherche Dieu, un Dieu qui est loin, dia nindray tsika mitady Andriamanitra lavitra alors que Dieu n'est pas loin. dia nefa Andriamanitra dia tsy lavitra Dieu est en nous. fa ao amintsika Dieu izy est au milieu de nous. eo anivontsika izy C'est pour cela que le Seigneur a dit dia izay mahatonga ny tompo que miteny si hoe tu veux prier, raha ohatra ianao te hivavaka il n'a pas dit va sur la montagne, dia tsy miteny izy hoe makanesa ny mais il a dit tendrombohitra entre dans ta chambre. fa miteny izy hoe midira ao amin'ny efitranonao dia idio Mais celui qui est dans le secret, tena hoe ary izay ao amin'ny afina
Il voit et il entend. dia mihaino sy mahita sy Il maheno izy écoute dans le secret. ary mihaino izy ao amin'ny miafiny. Lorsque Jésus avait rencontré la femme samaritaine, Ary Jesosy rehefa niona tamin'ilay vehivavy Samaritana dans Jean chapitre 4, ao amin'ny Jaona toko faefatra, Jean chapitre 4. ao amin'ny Jaona toko faefatra, Alors, à partir du verset 19. manomboka eo amin'ny 9:20. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Bon, verset 23. Mais l'heure vient, voilà, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. manomboka eo amin'ny 9:20. Hoy ilay vehivavy taminy, tompoko, hitako fampaminany ianao, nirazantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa ny Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, mino ahy, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity, na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy famonjena eo amin'ny 17:20, fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny iray koa dia mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Donc, dans toute situation que nous pouvons traverser, Izany hoe mitoejavatra izay andalovantsika rehetra, nous n'avons pas besoin de promener notre regard partout dia tsy mila hoe mamezivezy ny fijerintsika n'aiza n'aiza itsika et chercher une solution un peu partout à nos problèmes. dia hoe mitady vahaolana eny rehetra eny amin'ny olana izay misy eo amintsika, Car notre secours vient du Seigneur. satria ny famonjenantsika dia avy amin'ny Tompo. Nous avons besoin de fixer notre regard sur le Seigneur. Ary isika dia mila mibanjina amin'ny Tompo. Amen. Amen. Le secours nous vient de l'Éternel Ary ny famonjenantsika dia avy amin'ny Jehovah, qui a créé les cieux et la terre. izay namorona ny tany sy ny lanitra. Le psalmiste, il dit encore au verset 4, Ary ny mpanao salamo eo amin'ny 4, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. indro tsy matory na rendrena ny mpiaron'ny Israely. Amen. Amen. Notre Dieu ne sommeille pas et ne dort pas. Ny Andriamantsika dia tsy matory na rendrena, Il veille sur nous en permanence. fa tena hoe mijery antsika izy amin'ny fotoana Il peut rehetra. y avoir des problèmes partout. Mety hoe mety misy olana eny rehetra Il eny peut y a, avoir des braquages. mety hoe misy famakitrano a, Il peut y avoir toutes sortes de situations. mety misy toe-javatra be Mais nous dehibe, devons savoir que le Seigneur veille sur nous. fa mila fantatsika hoe mijery atsika ny Tompo, miambina atsika ny Tompo. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fermer sa maison, hein. Tsy midika koa zany hoe tsy ho idiana akory ny tranontsika, Mais nous n'avons pas besoin d'être perturbés. fa tena hoe tsy mila, tsy tokony ho voakorotantsika na hoe tsy misy Nous fiadanana, avons besoin d'avoir confiance au Seigneur. fa mila manana fatokina ny Tompo isika. Nous n'irons pas nous jeter dans la gueule du loup. Tsika akory tsy hoe ho any ambavan'ny ambodia, Mais nous avons besoin d'être prudents en toutes choses fa mila malina tsika amin'ny zavatra et rehetra faire confiance au Seigneur. dia matoky ny Tompo, Car notre vie satria fiainantsika est entre les mains du Seigneur. dia eo an-tanan'ny Tompo. Il est notre papa. Ary izy ny Nous raitsika, pouvons izy dire ny dadantsika, Abba dia Père, afaka mitentsika hoe aba Papa ray, chéri. hoe dada malala. Amen. Amen. Parce il prend soin de nous. Satria izy mikarakara Il atsika, est notre Père. izy ny raitsika, Il contrôle toute notre vie. ary izy no mifehy amin'ny fiainantsika rehetra. Si nous le laissons
contrôler notre vie. raha ohatra izy ka avelantsika hifeny fiainantsika. Amen. 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 Le psalmiste a dit encore que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ary ny mpanao salamo dia miteny ihany hoe ny anjelin'i Jéhovah mitompy manodidina izay matahotra azy. Amen. Mais est-ce que cela veut dire qu'on n'aura pas de problème? Fa midika ve zany hoe tsy hanana olana isika? Si, nous aurons des problèmes. Hanana olana Tant isika. que nous sommes sur cette terre, Raha mbola eto ambonin'ny tany isika il y aura des situations. dia hisy toe-javatra hitranga. Mais ces situations Fa ireny toe-javatra ne ireny doivent pas nous amener à croire que Dieu nous a abandonnés. dia tsy tokony hahatonga antsika eritreritra hoe nandao antsika ny tompo. Restons toujours dans les psaumes. Andao isika hijanona amin'ny salamo ihany a. On va voir dans Psaume 34. Salamo fahaefatra amby telopolo. Je pense qu'il y a un petit décalage dans la version malgache. Mety misy tsy mifanaraka kely atao amin'le tika teny Psaume malagasy a. 34, on va voir le verset 7, Andiny fafito 7 et 8. sy favalo. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Manomboka amin'ny andiny fahenina le teny gasy a. Ity olo mahatra ity ny antso dia mihaino Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ah, non, c'était... Oui, on va sauter au verset 19 et 20. Ho dingantsika makany amin'ny fasivy amby folo sy roapolo a. Écoutez bien. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve. Écoutez bien, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Eo amin'ny andiny fahafalo amby folo a. Ary akaikiny izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay torotoro fanahy. Eo amin'ny andiny fahasivy amby folo. Maro ny fahoriany marina nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Si tu as le cœur brisé, Raha ohatra torotoro sache mangorakoraka que le amin'ny fonao Seigneur a est près de toi. dia fantaro hoe eo akaikinao ny tompo. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Akaikiny izay manana fo mangorakoraka Et Jehovah il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. ary mamonjy izay torotoro fanahy. Le verset 20, il est très intéressant. Dia eo amin'ilay andiny fahasivy amby folo a Le dia tena mahaliana. malheur atteint souvent le juste. Maro a ny fahoriany marina. C'est un peu étonnant. Mety mahataitra kely ilay izy a. Comment se fait-il que le malheur atteint le juste? Hoe fa ahoana moa zany a hoe maro a ny fahoriany marina. Normalement, le malheur devait atteindre plutôt le méchant. Raha ny tokony ho izy zany a dia ny fahoriana dia tokony hoe ny olona ratsy fanahy ny tratran'izany. C'est au méchant que le malheur doit arriver, Ny olona ratsy fanahy ny tokony ho mais pas tratran'izany le juste. fa tsy marina. Mais la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Fa ny baiboly nefa dia milaza hoe maro a ny fahoriany marina. Il n'a pas dit quelquefois, hein, Izy tsy miteny hoe indraindray a mais souvent. fa ozy izy hoe maro zany hoe matetika. D'autres personnes diront, Ary ny olona hafa mety hiteny a si tu as souvent des problèmes, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Hein. hoe raha tena manana olana matetika kosa ianao tsy ao anatinao zany ny fanahy masiny. Ah, tu n'as pas le Saint-Esprit, toi. Tsy manana ny fanahy masiny ianao. Pourquoi tu as toute une série de problèmes dans ta vie? Fa maninona misy olana mifanesinesy be eo amin'ny Ah, fiainanao. tu dois examiner ta vie parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Mila dinihanao kely ny fiainanao fa misy zavatra tsy mazava ao a. Ça, c'est ce que disent les gens. Zay ny tenenin'ny olona Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. fa tsy zay ny tenenin'ny baiboly. La Bible dit, si tu es un enfant de Dieu, Fa ny baiboly dia milaza hoe raha eh zanak'Andriamanitra bien, ianao a prépare-toi. dia miomana zany Parce que le malheur t'arrivera souvent. satria dia ho maro ny fahorianao. Mais ça ne s'arrête pas là. Fa tsy mijano eo nefa ilay izy a. La parole de Dieu continue. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mitohy. Mais l'Éternel l'en délivre parfois. Nefa Jehovah manafaka azy a indraindray. C'est ça ce qui est écrit?
Zay ve voalazao? Hein? Zay. Où l'Éternel l'en délivre souvent. Na hoe Jehova manafaka azy indraindray C'est ce qui matetika. est écrit. Zay ve voalazao? Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany hoe manafaka azy foana zany ny tompo. Le malheur peut arriver, Mety hoe tonga le mais fahoriana ayons foi et confiance au Seigneur, fa tokony hoe manana finoana sy mahatokony car tompo sa isika parole nous dit satria ny teniny dia milaza que amintsika le Seigneur nous en délivrera toujours. hoe ny tompo a manafaka atsika amin'izany rehetra Il izany. nous a délivrés, Manafaka atsika izy, il nous délivre manafaka atsika et il izy, nous délivrera encore. ary mbola hanafaka atsika koa izy. Amen. Amen. Pas à ma manière, Tsy amin'ny fombako akory, pas à notre manière, tsy amin'ny fombantsika akory, mais à sa manière. fa amin'ny fombany. C'est pour cela qu'il est très important Ary izay tena hoe mazava-dehibe a, de connaître le cœur de Dieu ny mahafantatra ny fon'ny tompo dans toutes les situations. eo amin'ny toe-javatra rehetra. Il faut chercher à connaître le cœur de Dieu Mila mitady isika fantatra ny fon'Andriamanitra dans tout ce que nous traversons. eo amin'izay andalovantsika rehetra. Amen. Amen. Parce que si nous connaissons le cœur de Dieu Satria isika raha mahafantatra ny fon'Andriamanitra dans ce que nous sommes en train de traverser, eo amin'izay zavatra andalovantsika, nous comprendrons quel est le chemin qu'il a préparé pour nous. dia ho takantsika hoe inona ilay lalana izay nomanino atsika. Je veux vous parler d'un homme. Hiresaka aminareo a lehilahy anankiray a, Un homme que nous connaissons bien, ary lehilahy izay fantatsika tsara, qui a été criblé par le malheur. izay tena hoe mitsesisesy teo aminy izany ny fahoriana. Et personne dans ce monde n'a connu autant de malheur que lui. Ary tsy nisy olona teto amin'izao tontolo izao a izay nahafantatra fahoriana betsaka noho izy. Vous connaissez sans doute cet homme, Tena mino hoe fantatrareo hoe izy zany lehilahy zany a, Job. Job. Job, il a tout perdu. Job a dia tena hoe niala tamin'ny zavatra rehetra. Il a perdu ses enfants, Namony zanany izy a, il a perdu sa femme, very ny arena ny vadiny a, il a perdu namony tous ses vadiny a, biens, ary very ny fananany rehetra. il a été complètement défiguré, Ary izy a dia tena naratraratra, c'est un homme qui a été dépouillé, feno ratra. c'est un homme qui a été dépouillé au plus haut point. Ary tena hoe olona tena hoe voatorotoro a tany amin'ny farany ambany indrindra. Alors, quand le malheur a commencé à l'atteindre, Dia rehefa nanomboka nahazo azy ny fahoriana, voyons comment était l'état de son cœur, dia ndao jerentsika hoe nanahoana ny toe-pony. pour voir aussi quel est l'état de notre cœur Dia ahitantsika koa hoe ohatry ny ahoana ny toe-pontsika lorsque le malheur nous atteint, rehefa tonga eo amintsika ny lorsque fahoriana, nous avons des problèmes, rehefa manana olana isika, lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. ary rehefa mahazo atsika ny toe-javatra Quel est sarotra, notre état de cœur, frères et sœurs? ohatry ny ahoana ny toe-pontsika raha lasiana bavy. Job chapitre 1. Job toko voalohany. Non, je pense que c'est le chapitre 2. Mialatsiny a mieritreritra hoe eo amin'ny toko faharoa angambany a. Attendez, je vérifie très rapidement. Oui, Job chapitre 2. Job toko faharoa a. On va lire le verset 9 et 10. Dia hovakitsika andino fahasivy sy fahafolo. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi?
nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Joba toko faharoa eo amin'ny andiny fasivy, aroa ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa hoy izy taminy, tahaka ny tenin'ny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Moa ny soa ihany va no ho raisitsika avy amin'Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny olony Joba. Voyez l'attitude de sa femme. Hitanareo ve ny toetra ny vadiny a? La femme s'est immédiatement détournée de Dieu. Ny vadiny dia tonga dia niala tamin'Andriamanitra zany. Et le conseil qu'il a donné à son mari, Ary ny torohevitra izay nomeny ny vadiny c'est de maudire Dieu. dia ny andahany Jéhovah. Quand on a touché aux choses sur lesquelles il avait attaché son cœur, Rehefa nikitiana ilay zavatra famatotra tamin'ny fony elle a changé de comportement. dia niova ny fitondran-tenany. Mais Job alors, Fa i Joba quelle a été son attitude? nanahoana ny toe-pony? Je voudrais que nous regardions très bien le contexte. Tiako hoe ho jerentsika tsara ilay toe-javatra nitranga teto a, Parce que ce passage est très souvent utilisé, satria indraindray ity teny ity a dia ampiasaina foana mais il est mal utilisé. fa ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy. Donc je voudrais que nous regardions le contexte. Dia tiako jerentsika zany hoe nanahoana ny toe-javatra Le nitranga verset teto. 10 dit ceci. Ohatr'izao lazaina amin'ny andiny Mais Job fahafoly lui a. répondit, tu parles comme un insensé. Quoi? C'est à partir de là où ça devient très intéressant. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Dia eo amin'ny andiny fafolo a, ozy izy hoe tahaka ny teny anankiray amin'ny vehivavy adala ny tenao, fa eto a tokony jerentsika tsara hoe mony soa ihany va no raisitsika amin'Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa. Qui n'a jamais utilisé cette expression? Ary iza moa ny tsy efa nampiasa an'io andalana io, Nous recevons le bien de Dieu, mais aussi nous recevons le mal de Dieu. hoe mandray zavatra tsara amin'ny tompontsika fa mandray zavatra ratsy ihany koa. Je pense qu'il y a un problème de compréhension, Dia eritreretiko hoe misy où il y a une incompréhension sur misy ce tsy passage. fahatakarana zany a amin'ity teny ity, Parce que lorsque nous utilisons ce passage, satria rehefa mampiasa an'io andalana io isika, nous utilisons ce passage pour dire que Dieu, il donne le bien, mais aussi il donne le mal. dia lasa fiandraisantsika anazy hoe Andriamanitra zany mameno soa dia izy koa mameno ratsy. Mais moi, je répète encore, Fa averiko ihany a, le Seigneur est bon. dia fa hoe tsara ny tompo. Amen. 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 Comment expliquer ce passage? Ahoana moa ny anazavana an'ity andalana ity? Ce que il est important de savoir, Ny tena zava-dehibe ny c'est de comprendre le cœur de Job. ny atakaratsika ny fony Joba. Qu'est-ce que Job était en train de dire à sa femme? Hoe inona ny zavatra nolazainy Joba tamin'ny vadiny. Job n'était pas en train de dire que Dieu est mauvais. Joba zany tsy niteny tamin'ny vadiny hoe Andriamanitra dia ratsy a. Job n'était pas en train de dire qu'en Dieu il y a le mal. Ary izy tsy niteny tamin'ny vadiny hoe ao amin'Andriamanitra dia misy ratsy. C'est pour cela que je dis il faut regarder le contexte. Zay mahatonga miteny hoe mila mijery an'ilay Parce que toe-javatra nitranga lorsque sa teto. femme a commencé à dire du mal de Dieu, Satria rehefa nanomboka niteny zavatra ratsy momba an'Andriamanitra ny vadiny, lorsque sa femme a dit à Job de maudire Dieu, ary rehefa niteny tamin'ny Joba ny vadiny hoe mahafoizan'Andriamanitra, Job l'a répondu dia namaly taminy en Joba disant tu es folle. hoe adala ve ianao e? On a reçu beaucoup de bénédictions pendant plusieurs années. Hoe nandray fitahiana be tsika tanatina taona maro be a, Tu n'as pas été reconnaissante. dia tsy nankasitraka ianao. Et maintenant que nous sommes en train de traverser une épreuve, Dia izao tsika rehefa mandalo tu veux fisedrana maudire le Seigneur? dia te hafoy an'ny tompo ve ianao? Est-ce que vous comprenez? Tsy haiko hoe azonareo ve ilay izy? C'est pas que Job est en train de dire que le mal vient de Dieu.
Joba zany dia tsy miteny hoe avy amin'Andriamanitra le ratsy. Mais il est en train de montrer à sa femme Fa eto izy dia mampiseho amin'ny vadiny qu'ils ont reçu beaucoup de bénédictions du Seigneur hoe betsaka ny fitahiana azon'izy ireo avy et amin'ny que Tompo. maintenant qu'ils sont dans l'épreuve, Dia hoe izao izy ireo ao anatin'ny il n'y a fisetrana aucune raison de maudire le Seigneur. dia tsisy antony mihitsy ny tokony afoizana ny Il Tompo. n'y a aucune raison de dire que c'est le Seigneur qui est en train de faire n'importe quoi. Dia tsy tokony hisy antony mihitsy hitenenana hoe Andriamanitra manao zavatra tsy Parce izy. que même quand on regarde l'épreuve de Job, Satria tsika rehefa mijery fisedrana anazy an'i Joba c'est pas Dieu qui lui a infligé cela. dia tsy Andriamanitra akory nanome azy an'izany. Si nous lisons Job depuis le chapitre 1, Raha ohatra tsika ka mamaky an'i Joba manomboka eo amin'ny toko voalohany nous voyons Satan qui vient de rôder, de circuler un peu partout. dia mahita ny Satana tsika izay mivezivezeny rehetra eny Après, il vient devant le Seigneur dia avy eo izy nakeo anatrehan'ny Tompo et le Seigneur lui a dit, as-tu vu Job, mon serviteur? dia niteny tamin'ny Tompo izy hoe niteny ny Tompo taminazy hoe hitanao ve Joba mpanompoko Il n'y a point d'homme juste comme lui. hoe tsy misy olona marina tahaka azy. Il est intègre, Mahitsy izy il ne fait pas le mal, tsy manao ratsy il izy, craint Dieu. matahotra an'Andriamanitra C'est izy, un homme vraiment top. tena hoe lehilahy tena top. Et qu'est-ce que Satan lui a dit, leur a répondu à Dieu? Fa inona ny namaliny Satana ny Tompo Mais c'est normal parce an'Andriamanitra. que tu l'as protégé. Dia hozy Satana hoe ka satria nge narovanao izy e. Voyons cela dans Job chapitre 1. Andao zany jerentsika ao amin'ny Joba toko voalohany. À partir du verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Manomboka eo amin'ny 1:7 Joba toko voalohany 1:7 dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao dia namaly an'i Jehova Satana ka nanao hoe avy nizaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe motsy fanantenan-javatra va natahoran'i Joba an'Andriamanitra? Tsy hanaovany nanao fefy manodidina azy sy manodidina an-tranony ary manodidina an'izay ananany, notahinao ny asan-tany ka manenika ny tany ny omby amanondriny. Vous voyez? Le verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Eo amin'ny 9 tsy hanaovany nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra. Vous voyez, notre vie, elle est sous la protection du Seigneur. Hitanareo zany fiainantsika dia eo ambany fiarovan'ny Tompo. Donc, si nous continuons la lecture du verset, enfin du chapitre, Dia rehefa mitotsika mamaky an'ity toko ity nous voyons que c'est le malin, Satan, qui a demandé à toucher, à éprouver, à mettre sa main sur Job. dia hitantsika fa ilay ratsy no nangataka ny sedra sy hikasika ny fiainan'i Joba. Cela n'a pas pu se faire sans la permission du Seigneur. Dia nefa tsy afaka hantranga zany raha tsy navelan'ny Tompo hitranga. Voyez, le malheur peut nous arriver. Hitanareo mety tonga eo amintsika zany fahoriana, Mais si cela nous arrive, fa raha tonga eo amintsika c'est zany sous la permission du Seigneur. dia ny Tompo no namela Ce an'izany n'est pas hitranga. lui qui inflige, Tsy izy manao mais an'ilay il permet izy, des situations. fa izy mamela ny Pourquoi il permet? C'est toejavatra. là où la question se pose. Fa ny fanontaniana tokony hipetraka dia hoe fa maninona izy mamela an'ilay izy? C'est pas lui qui fait. Tsy izy manao Mais azy pourquoi il permet?
fa manino izy mamela. On verra plus tard pourquoi il permet ces Dia situations. ho hitantsika hoe fa manino izy mamela an'izany toejavatra izany hitranga. Amen. Amen. On est là? Tout le monde est là? Ao ve tsika rehetra? Est-ce que vous avez compris le passage de Job Tsy haiko hoe azontsika ve ilay andalana vakintsika tao amin'ny Joba tao? lorsque nous disons, ah Dieu nous a donné le bien et il nous a aussi donné le mal. Rehefa mitentsika hoe Andriamanitra nameny soa, izy ihany koa nameny ratsy, Vous avez compris? dia azonareo Dieu ne amin'izay donne ve pas le le izy mal. hoe Andriamanitra dia tsy Le manome mal ne ratsy, vient pas de lui, ary ny ratsy dia tsy avy aminy, mais c'est une fausse compréhension. fa fatakarana diso zany. Amen. Amen. Donc Job était en train de corriger sa femme Dia Joba dia nanisy ny vadiny, pour lui dire, si nous avons reçu des bénédictions du Seigneur, niteny taminy hoe raha ohatra tsika nandray fitahiana avy amin'ny Tompo, si nous avons reçu la grâce du Seigneur raha ohatra tsika nandray ny fahasoavana avy amin'ny pendant Tompo plusieurs années, nandritry ny taona maro, si aujourd'hui le Seigneur a permis que nous traversions cette situation, dia ankehitriny raha mamela amintsika mandalo amin'izao toejavatra izao ny nous Tompo, n'allons pas nous fâcher contre le Seigneur. dia tsy ho tezitra amin'ny Tompo C'est de la isika, folie. satria fahadalana C'est pour zany. cela que Job a dit insensé. Dia izay nampahatonga ny Joba ny teny hoe adala, Tu es folle. hoe adala ianao. Donc toi tu suis le Seigneur pour des intérêts matériels. Zany hoe ianao zany manaraka ny Tompo ho ana zavatra ara materialy. Si on te prive de ce bien matériel, Dia rehefa isorona aminao io zavatra ara ton materialy cœur io se gâte dia simba ny fonao, et tu te révoltes contre Dieu. dia lasa manohatra ny Tompo ianao. C'est ce que font les insensés. Fa ohatran'izany ny ataon'ny adala. Mais qu'est-ce que Job a fait? Fa inona no nataony Joba? Toujours dans Job chapitre 2. Eo amin'ny Lorsqu'il a Joba toko répondu à faharoa sa ihany femme. rehefa namaly amin'ny vadiny izy. Le verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Eo amin'ny andiny fahafolo azafady fa hoy izy taminy tahaka ny teny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Vous voyez, Job a préservé son cœur. Hitanareo Joba dia niaro ny foniny, Il a gardé son cœur pour ne pas se gâter ni se révolter contre Dieu. ary niaro ny fony izy mba tsy haloto na hanohatra an'Andriamanitra. Est-ce qu'une source, un robinet, peut donner à la fois de l'eau douce et de l'eau amère? Ny loharano anankiray ve dia afaka sady amin'ny rano mamy sy rano mangidy. Jacob nous dit que ce n'est pas possible. Dia Jakoba dia milaza amintsika hoe tsy possible zany. Une seule source Fa raha misy loharano anankiray ne peut jamais donner à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. ary ny loharano anankiray dia tsy afaka sady amin'ny rano mangidy amin'ny rano mamy. Ou l'eau qu'elle donne, elle est douce ou elle est amère. Fa ny rano izay omeny na mamy na mangidy. Le soleil, Ny masoandro il ne peut jamais donner à la fois, la lumière et les ténèbres. masoandro dia tsy afaka sady manome fahazavana ny manome aiziny. Le soleil Fa ny est masoandro la source de la lumière. dia loharanony fahazavana, Elle donnera toujours la lumière. dia manome fahazavana foana izy. Les ténèbres Fa ny ne fahamazinana donneront jamais de lumière. dia tsy manome mihitsiny fahazavana. Le soleil est fait pour donner de la lumière Fa ny masoandro dia natao hanome fahazavana, et les ténèbres sont là pour donner des ténèbres, le noir, ary ny de l'obscurité. fahamazinana dia eo mba hanome fahamazinana hanome aiziny. Amen. Amen. Dieu est la source du bien. Dia Andriamanitra no loharan'ny fahatsarana rehetra, Il n'y a pas de mal en lui. dia tsy misy ratsy ao aminy. Il est impossible que de Dieu
ils sortent le mal. Ary tsy izy mihitsy zany hoe avy amin'Andriamanitra no ivoahany ratsy. Le psalmiste a dit Ary ny mpanao salamy dia nilaza que Dieu est bon et bienfaisant. hoe Andriamanitra dia tsara sady mpanao tsara. Amen. Amen. Dieu est bon et bienfaisant. Hoe Andriamanitra dia tsara sady mpanao tsara. Nous les hommes, Fa isika nous n'avons olombelona rien de bon en nous. dia tsy misy zavatra tsara ao anatsika. Si nous lisons l'épître de Paul aux Romains au chapitre 7, Raha ohatra tsika ka mamaky ny epistily nisoratan'i Paoly ho an'ny Romana amin'ny nous toko voyons fafito, l'état d'un homme dia hitantsika ny toetran'ny olona qui se plaint izay mitaraina parce qu'il veut faire le bien, satria izy te hanao ny tsara mais il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut faire. fa tsy vitany le tsara izay tiany Mais le atao, mal qu'il ne veut pas faire, fa le ratsy izay tsy tiany atao c'est ce qu'il fait. dia iny ny ataony. Pourquoi? Satria Parce que le manino? mal habite en lui. Satria le ratsy dia ao anatiny, Le mal habite en nous. ary ny ratsy dia ao anatsika. À partir du moment où l'homme a péché en Éden, Nanomboka tamin'ny fotoana nanota ny olombelona tao le amin'ny mal est Saedeny entré en nous. dia tafiditra tao anatsika ny ratsy. Avant de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Talohany hinanan'izy ireo ny azo fahafantarana ny tsara sy ny ratsy il n'y avait pas de mal en l'homme. dia tsy nisy ratsy tao amin'ny Parce que olombelona. lorsque Dieu a créé toutes choses, Satria Andriamanitra rehefa namorona ny zavatra rehetra chaque jour, il disait c'est bon. dia isan'andro izy dia niteny hoe tsara. Et le dernier jour, Ary tamin'ny andro farany lorsqu'il a fini la création, rehefa ny vita ny famoronana ny il zavatra a dit rehetra c'est très bon. dia ozy hoe tena tsara le Donc tout ce izy. qu'il a fait, c'est très bon. Dia ny zavatra nataony rehetra dia tsara Mais ozy izy. après, Fa tao l'homme aorian'izay est allé consommer le fruit qu'il ne fallait pas consommer. dia ny olombelona dia nihinana ilay voankazo izay tsy tokony no Et le haniny mal est entré en lui. dia tafiditra tao anatiny ilay Nous ratsy sommes devenus mauvais. dia lasa tonga ratsy Le izy mal habite en nous. dia lasa mitoetra ao anatsika ny Dieu ne nous a faratsiny. pas créés avec le mal. Fa Andriamanitra dia tsy namorona antsika niaraka tamin'ny faratsiny. Mais en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal, Fa rehefa nihinana tamin'ilay azon'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy et c'est le seul endroit dia io ihany ny toerana anankiray en Éden tao amin'ny Saedeny où nous voyons izay hitantsika une source qui produit à la fois le bien et le mal. na hitantsika hoe loharano anankiray mamoaka ny tsara sy ny C'est ratsy l'arbre de la connaissance du bien et du mal. dia ny azo ao fahalalana ny tsara sy ny Mais il y ratsy. avait un autre arbre, Fa nisy azo anankiray c'est l'arbre de ankoatran'izay vie. dia ny azonaina. Alors, lorsque l'homme a consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Fa rehefa nihinana le voan'ilay hazo amin'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny il connaît olombelona le bien et le mal. dia lasa nafantatra ny tsara sy ny ratsy izy Donc le mal est entré en lui. dia lasa tafiditra tao Il anatin'ilay a pris ratsy son indépendance. dia lasa naleo Mais teny qu'est-ce que izy. Dieu a fait? Fa inona Il a nataon'Andriamanitra retiré l'arbre de vie. dia nesoriny any le azonaina Parce que l'arbre de vie, satria le azonaina c'est la source de vie. dia mamokatra loharan'ny fiainana Il ne peut pas donner la mort. tsy afaka mame fahafatesana L'arbre de izy la connaissance du bien et du mal lay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy donne la mort. dia mitondra Mais fahafatesana l'arbre de vie, fa ny azonaina il donne la vie. dia mitondra fiainana. Il n'y a que Mame la vie fiainana en cet arbre. dia tsisy afa-tsy fiainana tao amin'io azo io. Amen. Amen. Il a retiré cet arbre. dia nesoriny io azo io. C'est quoi, ou plutôt c'est qui cet arbre? dia iza moa io azo io na hoe inona io azo Quelle io est la source de la vie? ary inona ny loharan'ny fiainana. C'est Jésus qui est la source de la vie. Jesosy loharan'ny C'est naina. pour cela que Jésus a dit, Ary zay nahatonga Jesosy niteny hoe celui qui mange ma chair hoe izay mihinana ny nofoko et qui boit mon sang, sy misotro ny rako je lui donne la vie. dia omeko aina izy. Amen. Amen. Jésus est la vie. Ary Jesosy ny Jésus fiainana. était présent en Éden. Ary Jesosy dia tao amin'ny Et c'est pour Saedeny. cela que nous avons besoin de toujours manger de Jésus, Ary zay no mahatonga antsika hoe mila mihinana ny Jesosy d'écouter la foana. parole de Dieu, Mihaino ny tenin'Andriamanitra. d'obéir à la parole de Dieu. Mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Amen. Le seul endroit où on peut trouver le bien et le mal, c'était en Éden. Ary ny toerana anankiray izay sady afaka nahitana ny tsara sy ny ratsy dia tao amin'ny Et à Saedeny. partir du moment où l'homme a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal,
dia nanomboka tamin'ny fotoana ninanan'ny olombelona an'le Il a reçu le bien et le azo mal fahalalana en tsara lui. sy ny ratsy dia lasa nandray an'le tsara sy ratsy Donc tao en anatiny nous, izy nous avons le bien et le mal. dia tsika zany a manana tsara Nous dia avons le misy désir fahatsarana de dia faire misy le faharatsiana bien. ao anatsika ary manana etaetanao tsara Mais nous isika ne parvenons pas. fa tsy vitantsika le Parce izy que le mal habite en nous. satria mitoetra ao anatintsika le faratsiny Paul dit dans son épître aux Romains chapitre 7, ary paoly dia miresaka ao amin'ny epistiliny il a dit romanina le toko péché fafito a habite. hoe ny fahotana dia mitoetra Mais dans un autre épître, il a dit fa ny amin'ny epistily hafa izy dia que miteny a Christ habite en nous. hoe kristy a mitoetra ao Lorsque anatsika nous recevons Jésus, hoe rehefa mandray an' jesosy tsika nous mangeons de l'arbre de vie. dia mihinana an'le hazonaina Nous avons isika Jésus en nous. dia manana an' jesosy ao anatsika Ce n'est plus le mal qui habite en nous, ary tsy ny ratsy intsony faratsiana intsony mais mitoetra ao c'est Jésus anatsika qui habite en nous. fa jesosy no mitoetra ao Et anatsika ce Jésus qui habite en nous, ary io jesosy dia Par mitoetra ao son anatsika esprit, io a amin'ny alalan'ny il veut fananiny travailler dia te hiasy izy pour retirer tout le mal qui est en nous, anala ny faratsiana rehetra ao nous anatsika transformer. anovantsika Et c'est pour cela que nous avons besoin dia izay mahatonga antsika hoe mila de laisser le Saint-Esprit mamela ny fanahy travailler masina en nous. hiasa ao anatsika Enlever tout ce qui est de nous anala an'izay mahatsika atsika et mettre tout ce qui est de lui. dia ametraka ao anatsika Nous an'izay mahizy transformer azy de jour en jour. ary anovantsika isan'andro isan'andro Amen. amen Nous rendre bons comme lui aussi, il est bon. ary anovantsika ho tsara tahaka anazy koa an'izay Nous ne tsara sommes pas encore parfaits, mbola tsy tanteraka isika mais nous sommes sur le chemin de la perfection. fa eo amin'ny lalan'ny fahadinantanterahana isika Amen. amen Jacques chapitre 1. jakoba toko voalohany Jacques chapitre 1 et le verset 17. jakoba toko voalohany a dia ny andin'ny fafito amby folo Qu'est-ce que je raconte? Attendez. Non, il n'y a pas... Oui. Jacques chapitre 1, versets 16 et 17. jakoba toko voalohany a andin'ny fahaenina amby folo sy fito amby folo Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. jakoba toko voalohany andin'ny fahaenina amby folo sy fafito amby folo aza mety ho fitahana anareo rahalahy malalako ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rain'ny fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana Ne vous y trompez pas, frères et sœurs. aza mety ho fitahana ianareo raha Parce qu'en Dieu, satria ao amin'Andriamanitra toute grâce excellente et tout don parfait ny descendent d'en haut du Père. ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony avy amin'ny rain'ny Tout est bon, fanazavana tout est parfait, tout est excellent, tout ce qui vient de Dieu. ny fanomezan-tsoa rehetra fanomezana tanteraka rehetra dia avy amin'Andriamanitra Parce que Dieu est bon et il est bienfaisant. satria Andriamanitra dia tsara sady mpanon tsara Il peut izy y avoir toutes sortes de situations, mety misy toe-javatra maro mais isan-karazany a Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. fa jesosy kristy tsy miova omaly isan'io C'est ary nous qui mandrakizay changeons.
isika ny miova Mais lui, il ne change pas. fa izy tsy miova Il est fidèle. matoky izy Si nous ne sommes pas fidèles, ary raha tsy mahatoky itsika notre infidélité ne le rend pas infidèle. dia ny tsy fahatoky itsika tsy mahatonga azy ho tsy hatoky Même si nous sommes infidèles, fa na tsy mahatoky ary lui, tsika il est toujours fidèle. dia izy dia mitoetra C'est pour mahatoky cela que foana nous avons besoin de croire dia izay mahatonga antsika mino que mila dans mino toutes les situations, hoe eo ny toe-javatra rehetra Dieu est là. dia eo Andriamanitra Dieu prend soin de toi. ary mikarakara anao Andriamanitra Dieu veille sur toi et sur moi. ary izy dia miambina Son azy amour anao n'a pas changé. ary ny fitiavany dia tsy Tout niova peut arriver, ary mety ho tonga ny zavatra mais il rehetra a un plan. fa manana drafitra Car izy le malheur peut atteindre souvent le juste, fa tena mety hoe ho maro ny fahoriany mais marina le Seigneur l'en délivre toujours. fa Jehova ny manafaka azy Le amin'izany Seigneur, rehetra il a izany toujours un moyen pour nous faire sortir de l'embarras. ary ny tompo dia manana fomba foana amoahany atsika ao anatin'ny Si nous lui faisons fahoriany confiance raha ohatra tsika ka et si matoky nous le azy laissons agir dans notre vie, ary raha ohatra ka velantsika miaso amin'ny fiainantsika izy les problèmes viendront. ary ho avy ny olana Ne pensez pas qu'on n'aura pas de problème. ary aza mieritreritra mihitsy hoe tsy hanana olana Mais si les problèmes arrivent fa raha tonga le et que nous olana faisons confiance au Seigneur, dia matoky ny le tompo Seigneur isika préparera toujours un chemin dia ny tompo dia pour que anomana nous lalana puissions foana sortir ahafahantsika mivoaka ao à sa anatin'izany manière. amin'ny fombany Amen. amen Et c'est pour cela dia izay no antony a que nous avons besoin de nous accrocher à lui hoe tokony mifamatotra aminy isika pour connaître son cœur, mba ahafahantsika mahafantatra ny fony afin de voir quel est le chemin qu'il a préparé pour nous. mba ahafahantsika mahita hoe inona lalana no manino atsika Amen. amen Job, joba lorsqu'il a parlé à sa femme rehefa ndresaka tamin'ny vadiny izy en disant que si nous avons reçu le mal, c'est pas normal qu'on le bien, c'est pas normal qu'on reçoit aussi le mal. hoe moa ny soiavany raisitsika avy amin'Andriamanitra raha mandray tsara tsika dia hoe tsy normala zany le mandray an'ilay ratsy ve Je répète encore, le cœur de Job, ce n'était pas de dire que le mal aussi venait de Dieu. ary averiko ihany amin'ny fanofony joba dia tsy hoe ny ratsy koa dia avy amin'Andriamanitra zany J'espère que c'est clair pour nous. ary mino hoe mazava amintsika izay a Mais le cœur de Job, fanofony joba Job était animé par un esprit de contentement et de gratitude. fa joba dia nitsihana fanan'ny fahonona tena sy fankasitrahana Il s'est dit, si Dieu m'a béni pendant toutes ces années, ary ny tena izy hoe raha nitahy Andriamanitra nandritra ny taona maro a ce n'est pas cette situation qui va changer mon cœur. dia tsy tia toe-javatra ity a no anovany foko Je vais continuer à lui faire confiance. fa hitoy atoky azy a Parce que cette situation, ça va passer. satria ity toe-javatra ity dia andalo a Aucune situation n'est éternelle. ary tsy misy toe-javatra mihitsy a ka ho mandrakizay Tout passe dans ce monde. fa ny zavatra rehetra dia mandalo eto amin'ity La zao situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, ary ny toe-javatra izay andalovanao androany a si tu es fidèle au Seigneur, raha mijanona matoky eo amin'ny tompo si tu ianao gardes ta foi et ta confiance vers le Seigneur, raha miazona ny finoanao sy ny fatokianao amin'ny tompo ianao demain, un jour, tu vas témoigner dia raha pisona nandray androany dia tsy ho de la grâce favolombelona du ianao Seigneur pour toi. hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ao anao Ce sera une vieille histoire. dia tena hoe ohatrany hoe lasa tantara Ce taloha sera le une izy étape. tena hoe dingana anankiray Parce que c'est ce qui s'est passé avec Job. satria izay ny zavatra nitranga tamin'ny Il a joba traversé une période difficile, nandalo toe-javatra sarotra mais izy ça a passé. fa nandalo le Après, le izy Seigneur l'a doublement béni. fa rehefa aveo ny tompo a dia nitahy azy a avoroeny Amen. amen On va répondre à la question maintenant. dia amaly an'ilay fanontaniana amin'izay ary tsika De savoir si Dieu n'était pas à l'origine des épreuves de Job, hoe raha ohatra ka ny fisadrana izay nahazo any joba zany dia tsy avy amin'Andriamanitra pourquoi il a permis alors?
fa maninona ilay izy navelany ary Pourquoi Dieu permet les épreuves dans notre vie? fa maninona ny tompo mamela fisedrano eo amin'ny fiainantsika Pourquoi Dieu permet des situations dans notre vie? fa maninona ny tompo mamela toejavatra eo amin'ny fiainantsika Pourquoi il ne permet pas que toute notre vie soit une vie tranquille, dia fa maninona tsy avelany hoe milama be ny fiainantsika rehetra sans problème, sans difficulté? tsisy olana tsisy fahasarotana Admettons qu'il y ait un bébé, par exemple, dans une famille. dia andao eritreritra hoe misy zaza anankiray eo amin'ny ankonana Et le bébé, on le garde toujours dans les bras. dia ilay zaza dia trotroina foana On le garde. Il a quelques jours, on le garde dans les bras. dia andro maromaro dia trotroina foana izy Il a quelques mois, on le garde dans les bras. dia efa volana maromaro dia mbola trotroina ihany Il a izy quelques années, on le garde dans les bras. dia taona maromaro dia mbola trotroina Il ihany a izy 40 ans, on le garde dans les bras. dia efa efapolo taona dia mbola trotroina ihany izy Comment sera cet enfant? dia ohatrany ahoana zany zaza zany On le garde dans les bras pour pas qu'il tombe, tena hoe trotroina foana izy sao dia menjera pour pas qu'il se fasse des bobos. sao dia maratra Comment sera cet enfant? ohatrany ahoana zany zaza zany Hein? Il ne sera pas normal. tsy ho normal mihitsy zany zaza zany Il sera faible. lasa malemy izy Mais si on le laisse, fa raha ohatra izy ka avela il commence à ramper. dia manomboka mandady izy Il commence à marcher. dia manomboka mandeha Il izy tombe. dia menjera Il se izy fait des bobos. dia maratra Mais izy il solidifie son corps. fa tena hoe memafy ny tenany Il devient de plus en plus solide. dia mematanjaka izy C'en est de même pour notre vie, frères et sœurs. dia ohatran'izay ihany koa ny fiainantsika raha lasana bavy Le Seigneur permet certaines situations ny tompo dia mamela toejavatra parce qu'il sasasasany veut nous affermir dans notre foi. satria izy te ampatanjaka atsika eo amin'ny finoantsika Que nous ne soyons pas des petits-enfants qui ont besoin de bébés, de biberons. fa tsy toy ny zaza foana isika zay mila biberon isan'andro Ils veulent jouer, ils veulent des petits jouets. hoe te hilalao foana mila kilalao foana Nous avons besoin de grandir. fa tena mila mitombo isika Vous voyez, nous avons lu ce que dit la parole de Dieu par rapport à Job. hitatsika ny tenin'andriamanitra mifakitsika teo Que tao c'était amin'ny un homme joba juste, intègre, hoe izy dia olona marina mahitsy il craignait Dieu, natahotra an'andriamanitra il était intègre. mahitsy izy Mais voyons ce qu'il a dit vers la fin du livre de Job, dans Job 42. fa ndao vakitsika ny zavatra lazainy atao amin'ny farany bokon'ny joba joba toko fa 2:7 Job 42, on va lire le verset 5. C'est la fin de toutes les péripéties qu'il avait connues. Hein. teto zany ny faran'ilay zavatra rehetra zay nandalo teo aminy La fin de toutes les épreuves. ny faran'ilay fisedrana rehetra Voilà ce qu'il dit. Écoute-moi et je parlerai, et je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Versets 4 à 6. joba toko fa 2:7 manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 15 mifona aminao aho mieno fahiteny aho anontany anao aho ka hampafantaro fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako anao fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko ny mahita anao koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny laveninao. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui s'est passé ici? Takatrareo ve ny zavatra nitranga teto? Job, l'homme intègre, juste, qui craignait Dieu, Joba le olona marina mahitsy natahotra an'Andriamanitra il marchait dans la droiture, nandeha tamin'ny fahitsiny izy il ne faisait pas le mal, tsy nanao ratsy izy Dieu était fier de lui, ary Andriamanitra dia indrereny aminy mais il y avait quelque chose dans le cœur de Job fa nisy zavatra tao anatin'ny fony Job que Job n'avait pas vu. izay tsy hitany Job. Mais en lisant tout le livre de Job, on voit
les étapes de l'état de cœur de Job. Fa rehefa mamaky ny bokyny Joba rehetra tsika dia hitantsika nambara tonga ny toe-pony Joba On ne rehetra. peut pas parler de tout ça aujourd'hui, Tsy afaka ho resantsika androany mais daholo nous ilay venons à izy. la conclusion. Fa tonga eto amin'ny La fanotinana conclusion, c'est isika. quoi? Dia inona ilay fanotinana Job ilay izy? dit, ah, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de toi, Dieu. Hoe efa ela nandrenesako anao Andriamanitra, Mon oreille avait entendu parler de toi. ary tamin'ny sofiko nandrenesako anao. Je t'ai servi parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi. Nanompo anao aho satria naheno momba anao. Mais en réalité, je ne te connaissais pas. Fa ny tena izy nefa tsy nafantatra anao aho. Mon oreille avait entendu parler de toi, Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako mais anao. maintenant mon œil t'a vu. Fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no Parce que mahita je anao. t'ai vu, Satria hitako ianao. j'ai vu ma condition. Hitako ny toerana Alors je misy aho m'humilie. dia manetry tena. Je me condamne, je me répands sur la poussière et la cendre. Dia miaiky sy mibebaka aho eto amin'ny vovoka sy ny lavenina. Si Job n'avait pas passé toute cette situation, Raha ohatra ka tsy nandalo an'ireo toe-javatra rehetrarehetra ireo Joba, il n'aurait pas vu sa véritable condition. dia tsy ho hitany mihitsy any le tena toetra ny marina. Mais le Seigneur a permis toutes ces situations. Fa Andriamanitra dia namela an'ireny zavatra rehetra ireny a. C'était dur comme cœur, hein, Ary tena hoe mafy zany a, pour perdre tous ses enfants, hoe namoy zanaka rehetra, perdre tous ses biens, very fananana rehetra, perdre sa femme, ary nilaoza ny vady a, avoir des ulcères pendant plusieurs années, ary nisy fery a nandrisy ny taona maro a, perdre tous ses amis ary nilaoza ny namana rehetra, pendant plusieurs années, nandrisy ny taona maro. et c'est finalement qu'il comprend qui il était. Dia teo izy vao natsapa hoe iza moa Il izy. s'est humilié, il s'est repenti. Dia nanetry teny izy a, dia mibebaka. Vous voyez, parfois, la durée de nos problèmes Hitanareo indraindray ny faharetan'ny olantsika dépend de la dureté de notre cœur. dia miankina amin'ny famafisan'ny fotsika. Plus nous résistons au Seigneur, Ary arakaraky ny anoherantsika ny tompo a, plus la situation peut persister. dia me mijanona le toe-javatra. Amen. Amen. Plus nous résistons au Seigneur, Ary arakaraky ny anoherantsika ny tompo a, plus notre situation peut persister. dia me mijanona ihany a le toe-javatra eo amintsika. Combien il est important pour nous Fa tena hoe zava-dehibe ho antsika de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans notre cœur et dans notre vie. ny mamela ny asan'ny fanahy, mamela ny fanahy masina hanao ny asany eo amin'ny fotsika sy Nous ny ne pouvons fiainantsika. pas tout comprendre, Ary mety tsy ho azo sika ny zavatra rehetra, mais nous n'avons pas raison de murmurer devant le Seigneur. fa tsy manana antontsika tokony monomononana eo anatrehan'ny tompo, Mais de lui faire confiance, fa ny atoky azy. de savoir qu'il est sur son trône. Ary mahafantatra hoe eo amin'ny seza fiandrianana izy a, Et ce qu'il fait, ary izay ataony a, ou ce qu'il permet, na izay avelany a, ça va concourir pour mon bien. dia tonga aho amin'ny fahatsarako. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a rien de bon en nous, frères et sœurs. Satria tsy misy zavatra tsara ao anatsika raha lasana bavy. Il faut qu'il travaille en nous Ary izy dia mila miasa ao anatsika pour nous rendre parfaits. mba hahatonga atsika ho On tanteraka. va lire donc un tout dernier passage. Ary amaky an-dalana farantsika Dans 1 Pierre, chapitre 1, ao amin'ny Petera voalohany a, toko voalohany. et le verset 6 et 7. Petera voalohany a, toko voalohany a, andiny fahaenina sy fahafito.
Alors, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 6 et 7. Andiny faina sy fafito a izany no iravoravonareo na dia ampalailovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa azy ianareo raha tsy maintsy izy izany mba ho hita ho fiderany sy voninahitra ary fankalazana ny fizahn-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia ho voazahatoetra tamin'ny afo azy dia nisy eo an' Jesosy Kristy. Le Seigneur veut nous purifier pour devenir comme l'or, mais l'or non périssable. Ny tompo a dia te hisedra antsika mba hadaolantsika afo a mba ho tonga tahaka ny volamena itsika fa nefa ny volamena mety simba fa tsika zany tsy mety simba. Pour que l'or brille, mba hatonga ny volamena hamiratra il faut le mettre au creuset. dia mila atao anatin'ny ramemy izy. On le met au creuset, Atao anatin'ny ramemy izy on le brûle. dia dorana. C'est pour cela que Jean-Baptiste avait dit, Dia izay mahatonga ny Jaona mpanao batisa ny moi laza je hoe vous baptise d'eau, hoe izaho manao batisa anareo mais amin'ny rano celui a qui vient, fa izay ho il avy parlait de Jésus, dia nresaka momba an'i Jesosy il vous izy baptisera du Saint-Esprit et de feu. dia izy hanao batisa anareo a amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Amen. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ary izy hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Le feu, c'est quoi? Dia inona le afo? Ce sont les épreuves. Reo le fisedrana Que le Seigneur permet dans notre vie, ary fisedrana izay navela ny tompo hitrangy amin'ny afin fiainantsika de nous transformer mba hahatonga antsika hiova à son image, ho tahaka azy à sa ressemblance, hitovy aminy afin que nous brillions comme cet or non périssable. dia mba ahafahantsika hamiratra tahaka an'ilay volamena tsy mety lo tsy Amen. mety simba. Amen. Jésus est le Seigneur. Ary Jesosy ny Nous tompo a allons nous lever. hiaraka hitsangantsika. Alléluia. Merci Jésus. Saotra Jesosy. Alléluia.